Miarahaba tompoko lafy naritra tompoko vavy sy avy hatrany dia ny sarin'ny zana-bolana no hojerentsika voalohany atao anatin'ny fandaharana meteo. Ahitana andian-drahona ny iray apahatelo avaratry Madagasikara iny amin'izao fotoana izao. Ny nandrafitra ny andro dia mbola nialy izay hatrany ary tsy maro toerana izany amin'ny faritra sasany. Tsara ihany koa ny manamarika ety am-piandohana fa ho bebe ny rotsakorana ny amin'ny faritra Vadivavy Fitovina sy Atsimo Antsinanana iny ka mila mitandrina ny mponina morontsiraka sy ny amin'izany faritra izany ny amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano ary mety ho avy ihany koa ny avon'ny ranomasina. Toy izao ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso fa 7 ny volana aprily 2024 amin'ny maraina dia arak'izany hanorana malefaka na matevina ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo mahazo ny faritany Fianarantsoa iny. Andrahoana kosa ny ilany atsinanan'ny avoantany fa mety arahana herika manify izany indraindray. Ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa tsy voatonona teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia tahaka izay ny maraina izay ihany fa ny any amin'ny faritra Sofia sy Nosy be Samborano iny no ahitana orana tandrifin-drahona malefaka indraindray. Ny maripana kosa dia tsy dia misy fihetsehany firy raha noharina tamin'ny androany. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 13 hatramin'ny 14 degré ny aty amin'ny faritry ny Antitany. Ny morontsiraka atsinanana dia mihoatra ny 20 degré celsius tahak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry ny morontsiraka andrefana. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia 4-30 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Hitantsika any amin'ny faritanin'ny Mahajanga sy amin'ny faritanin'ny Toliara iny. Dia raha evoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia hibalika be indray ny masoandro amin'ny rapitso any La Réunion any. Tahak'izay ihany koa ny Paris, Milan, Johannesburg sy Nairobi. Anoram-baratra kosa faritry Comores sy Seychelles ary Bangkok indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ary anorana malefaka ny faritry Maurice. Dia mirahary ianao no farany herinandro mahafinaritra izay ekipan'ny Meteo Madagasikara ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.